Sonandriamanitsika riavana malala ny amin'ny fotoana omena antsika toy izao satria meny volana vaovao isika ary meny lohateny vaovao koa banjiny indray amin'ity volana oktobra ity ary dia misaotra anao manarika izao miaraka miaino izao koa antsika miara-miaino ny tenin'Andriamanitra ary mandray fampianarana tsara avy aminy koa. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary fampiarezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alarobia iray oktobra 2022 ibanjina antsika lohateny vaovao hoe mamoria vokatra ho an'ny Tompo. Andeha riavana sidera sy ankalaza ary ame voninahitra an'Andriamanitra isika. Misaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Jehovah ndray rehefanahiko ary izany mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza amin'ny Jehovah amiko ary kiara manahitra ny anarany isika. Amen. Baba
Ivavaka isika. Andriamanitra marina ianao sady velona mandrakizay ka mitondra fahavelomanao anay koa. Misaotra sy midera ary mankalaza nome voninahitra narinao masin'izay. Tompo, manatonao ampanitra teny izay, mamindrafo aminay ary mamelany erikeno ny avitra nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho anay. Tompo, amakisehan'ny nofinainy izay, itarian'ny fananao masina, mba mantarina ny sitraponao fa velon'ny finoana izay. Ary koa amory vokatra ho anao. Aoka hitombo ny finoanainao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ny tianitery avy malala dia hitanao ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Vaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Ary nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenina ny ho azy ny vola vidiny. Ary ny vavy koa nalala izany. Dia nentina ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no namen'ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy, tsy hanao ihany va izy? Ary efa namidy, tsy hanao anaovanao izao sitraponao koa va? Nahoana no nisain'izany tao am-ponao ianao? Tsy mandainga tamin'ny olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandre izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany. Ary nitsangana ny zatovo dia nofonoso ny faty ka nety nivoaka tena leviny. Ary rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjo azy teo. Ary Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va ny vola vidin'ny taninareo? Teo izy, eny, izany ihany. Ary Petera taminy, nahoana ianareo ny ray tetika ka fanahany tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anilan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo dia hita ny famaty, ary nety nivoaka ka naleviny teo anilan'ny lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra tsy izy rehetra nandre izany. Amen. Ray masino, anamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho anao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy, ary isaorana ny tompony antomon'andro meny antsika satria omeny volana vaovao sika. Ary dia lohateny vaovao mibaiko antsika indray no omeny antsika amin'ity volana oktobra ity. Mamoria vokatra ho an'ny tompo. Ny mofinaina ao antsika anio novakina tamintsika teo, Asan'ny Apôstôly toko 5:1 ka hatramin'ny 2:10. Dia filazany mikany amin'ny Ananiasy sy Safira. Ny fanompona tsy marina dia mandainga amin'Andriamanitra. Zany dia avatazana eto zany. Ny 1:7 sy 4, 1:6 sy 5. Nivarotra ny tany ny Ananiasy ny vadiny, ary ny vola izay azony tamin'izany dia lazain'izy ireo natolo manontolo ireo apôstôly. Tsy izany anefa ny zava-nitranga, fa efa ndray tetika izy mivady, ka tsy ny vola rehetra no nomeny fa ny ampahany ihany. Ny filana sitraka teo mason'ny olona no antony isehon'ireo ho mpanompon'Andriamanitra, fa tsy fahafoizana marina. Nolazain'i Petera fa nandainga tamin'ny fanahy masina izy ireo, sady nakafanan'Andriamanitra. Ny tsy fahamarinana dia fahotana, na inona fanomponao an'Andriamanitra, ka tsy tanterahanao amin'ny fahamarinana. Dia midika izany ry havana fa mandainga amin'Andriamanitra ianao. Fahotana izany. Izao koa
mahatonga ny fahatezen'Andriamanitra. Zany ravana ny fanompoana tsy marina dia mahatonga ny fahatezen'Andriamanitra. Atsika amin'ny andin'ny fahadimy, ny andin'ny fahafolo zany. Ny fanompoana tsy amin'ny fahamarinana dia mahatonga ny fahatezen'Andriamanitra. Sy eo amin'ny endrika fahafatesana zany eo amin'ity tantarity. Rehefa lazain'i Petera fa nandainga tamin'Andriamanitra Ananiasy dia ny karapoka ka afaka ny ainy. Ka nentin'ireo zatovo voaka ny fatiny mba halevina. Avakora teritoriana zay, rehefa tonga koa Safira vadina dia nandainga ka nikarapoka teo alohan'ny tongo sy Petera. Afaka ny ainy ary tena levina koa izy. Ny fahafatesana eto ry havana dia midika ho fandringanan'Andriamanitra satria izy dia mankahalahota. Tanterao amin'ny fahamarinana ary ny fanomponao mba tsy ho tratry ny fahatezen'Andriamanitra ianao. Ray izany, dinio izany ry havana. Azonao manome voninahitrin'Andriamanitra ny amin'izay ambarany taminao. Amen. Ndeha vavaka isika. Tompo misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny fanompoana tsy marina ka mandainga amin'Andriamanitra ary mahatonga fahatezerin'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa mitarika anay andiny teny zany amin'izay tokony ataonay tokoa anatsarana ny zavatra rehetra marina. Misaotra Tompo fa afaka mivavaka aminao zahay indrindra ho an'ireo marary mba homenao fanantenana amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana maindrindra ianao ka toany asa fitsaboana. Tompo ampahirezo ireo azony manjo ary ivonjeo ny maresikiola ary osahirana ijovanareo any ampigatrana ihany koa. Tao ny fihazakazanay amin'ny asa mandrara ataonay amin'ny fianarana tokantrano ary ny fikasana tsara rehetra amin'ny mizara ny fahasoavanao ka taterao zay mahasoa ny mpanomponao tsiraray avy. Ny vavakay azonay mamerika am-pelantanana koa dia ho an'ny firenenay. Jesoa vonjeo zahay vangio ny firenenay. Meteza ianao hiatrika hiaraka aminay eto tondra famonjena ho amin'ny firenenay. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamotsy mpanasitrana anay izay efa nampiombona anay amin'ilay vavaka manao hoe ranay eo izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona anio ny anina saza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay miheroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisiny finoana riavana nitsodrana totra anao anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona na inona fa aoka ny fihavana sy mifona mba misaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra ireo ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.